Miarabantsika rehetrarehetra. Miarabantsika rehetrarehetra. Aleo zany nazava be dia be mametraka fanontaniana manahy amin'ilay taratasy izay voarainay androany iny hoe inona ny dikan'io inona ny voalaza amin'io inona ny tokony atahorana inona ny tsy tokony atahorana. Dia za zany te hiteny aminareo hoe voalohany indrindra aloha voalohany indrindra zany iny taratasy iny dia taratasy nalefa ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ny ambassade de France any Madagasikara any Antananarivo mitaky hoe milaza zany hoe mitomany zany izy any amin'ireny malala hoe izahay efa niteny anareo hoe noho ny fiara-miasa antsika dia mba tokony andraisanareo fepetra mazava ny mikasika anay. Voalohany aloha izy miteny zany hoe nareo dia tsy mba nanampy anay akory manoloana an'izao zavatra mitranga zao. Odry ekiny idirany tsy miditra amin'izany la France, tsy miditra aminao hoe misy korotanao aminao dia hiditra izy hoe inona nampiana anao. Non, anjaranao mandamina anazy. Enao no nahatonga fikorotananao amin'ny firenenao dia anjaranao mandamina anazy. Enao mahatonga tsy fisiana jiro sy rano amin'ny firenenao fahantrano amin'ny firenenao mahatonga ny mpanohitra mitsanganao amin'ny firenenao mahatonga ny tanora mitsanganao amin'ny firenenao anjaranao no migérer an'izany fa tsy an'ireny malala tsy mitsikingeva tsy protectorat na colonie sao dia adininy zareo ary zany. Avy eo teny zany vakiko mihitsy zany lesa mahafinaritra be mamaky an'ilay izy. Le ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar présente ses compliments à l'ambassade de France à Antananarivo. Se référant à sa dernière note verbale portant référence à numéro, je sais pas, du 2 septembre 2025, c'est l'année 2 septembre, ça et à l'honneur d'exprimer sa profonde préoccupation face à l'absence totale de collaboration concrète des autorités françaises. Absence totale de collaboration concrète des autorités françaises. Misaotra isika ny firenena izay tsy manome tanana ny mpandroba ao Madagasikara. Misaotra ny firenena izay tsy miray tsikombakomba amin'ny mpandroba ao Madagasikara. Enao sady efa mamo miantso polisy. Izy mampiasa ny maramila rehetrarehetra ampirorona ny malagasy rehetra ny poninao aminy dia izy indray mbola miteny hoe apio zahay fa iza le miororo izy say sika ngeny tokony iororo. Andriamanitra ahoana moa zany inona zany ataony ty basy ty fitifirana tsakijana ty couvre-feu ty fandrobana ty. Izy indray miantso vonjeo le mamindray miantso polisy. Donc eo indray toizatsika ihany le izy lazainy fa hoe concernant deux sujets jugés prioritaires. D'une part, le gouvernement malgache regrette de ne pas avoir observé d'initiative ou de signal de coopération de la part des autorités françaises pour la prise de mesures concrètes à l'encontre des membres de l'opposition bénéficiaires du droit d'asile ou d'un titre de séjour en France qui, de ce fait, continuent à enfreindre impunément législation française et malgache. La CFA m'a dit qu'elle a tsy mandika lalàna ny maneho hevitra politika tsy niteny izay hoe ihany nataovy an'izao ihany nataovy an'izao ihany nataovy an'izao. Miteny izay retolo reto dia dénoncenay satria karamaina anao zavatra tsy mety ao amin'ny firenena, karamaina androba, karamaina amono, karamaina andeha andrava ny etsy-bahoaka. Faharoa niteny izy hoe ireo olona dia mana droit d'asile. Tompoko zany droit d'asile zany tsy mitovy amin'ny droit d'asile tamin'ny andron'ny Rinarakotomanga sy Ratsiraka. En passant le tsy haiko zany Rinarakotomanga zany nahazo asile parce que nangalatra tao Madagasikara izy dia ohatrany tsy nahazo asile mihitsy fa ohatrany régularisation de séjour ny azony. Bref, donc tsy fantan'le izy fa ny atao hoe droit d'asile politique dia miala tao amin'ny firenenao ianao mandeha any amin'ny pays firenena hafa pour demander asile politique pour pouvoir exprimer tes opinions politiques en toute
ahoana moa zany en toute sécurité zany hoe rehefa any amin'ny pays d'exil anao ianao dia afaka miteny ny opinion politique anao, afaka manohitra ny firenenao, afaka manao opposition amin'ny firenenao ary tsy voasakana izany ary tsy azo sakanana izany satria zay mahatonga anao miala any amin'ny firenenao hoe any amin'ny firenenao ianao tonga dia basy, tonga de contrôle judiciaire, tonga de dark, tonga de fisamborana. Fa rehefa any amin'ny pays d'exil ianao dia tsy misy an'izany rehetrarehetra zany rehefa ohatra ka mamoaka an'izay opinion politique zany. Anome ohatra isika i babasy Clémence tonga teny amin'ny antemeran-doholona ny teny hoe izahay tompoko dia mangataka ny sénatrice Lalatina Rakotondrazafy hiaraka anao fitokonana faobe miaraka aminay eny Ambohijatovo eo amin'ny kianjan'ny demokrasia satria izy ny tompo-kevitra hoe mila midina eny an-dalambe rehefa tapaka ny jiro sy rano ka dia tonga izahay mangataka mpanajana azy amma sénatrice azy hiaraka aminay anao an'izany fidinana-dalambe izay tsy fanonganam-panjakana akory ny fidinana an-dalambe fa fitakiana zofototra maha-olombelona. Inona no nitranga? Tonga tena samborina babasy Clémence Lily zany tsy azo zareo fa izy telo moa nandeha teny baba Lily Clémence conseiller municipal panneau politique ao anatin'ny fanoerana no nitarika nietsika tamin'io andro nandehanany zareo teny amin'ny Sénat io ary nametraka an'izay invitation ho an'ny Lalatina andeha amin'io etsika leo délestage tsy manaiky lembenana io. Inona no nitranga ny apitsin'iny tonga dia sambo dokotra fisamborana spectaculaire natao any babasy Clémence, natao ny gros bras civil tamina tomobile civile. Izany natao hoe violation de la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'exercer sans ses activités politiques. Tonga te fisamborana de rehefa ndeferena parquet zareo dia nasina contrôle judiciaire. Io contrôle judiciaire io de nitenenina izy normalement zany contrôle judiciaire zany tokony hoe libre zareo de mody any an-tranony de rehefa tonga ny fotoana zay tokony andehananao fitsarana de se présenter zao ireto izahay fanapina mesure restrictive de liberté fondamentale. Tsy mahazo mitazona telefona ianareo, tsy mahazo miseho eny kianja eny Ambohijatovo nareo tsy mahazo midina an-dalambe nareo ary tsy mahazo mandray fitenenana ianareo amin'ny média na amin'ny Facebook. Inona reto zany natao hoe muselage, fanapenam-bava. Inona zany tadiavy zareo atao atsika tapenana vavatsika fa saingy izahay aty andavy tsy ao anatin'izay tsy afaka tapenanareo vavanay ka zao zany teneniko anareo gaga ihany mantsy nahita an'ireto olona be dia be milaza hoe akombony amin'izay vavanao mangina amin'izay ianao mandreraka anay leo be zay mba mpanaraka anao efa amin'ny roa maraina manao publication satria zay vao afaka satria amin'ny atoandro tsy afaka de eo mbola misy olona ihany eo amin'ny roa maraina amin'ny telo maraina nefa izy tsy mipetraka any États-Unis na hoe any amin'ny le pays misy décalage horaire reny fa any Madagascar sy aty la France nefa de miara-miary tory aminay eo miambina publication akombony amin'izay vavanao hitanareo zay olona rehetrarehetra amin'ny teny an'izay code zareo zay slogan zareo modi ianao aty akombony vavanao mangina amin'izay ianao raha matoty maninona raha mba calme ianao ihany ny mpanakorotana zany ny code mot de code slogan ny compte foza sy ny mpanohitra araky ny teneniko misy olona milaza hoe pomba fitondrana ary tena miseho hoe pomba fitondrana misy ny mpanohitra fitondrana izay tarinay ary misy ny panohitra surtout panohitra ny faniry soerinay en particulier
misy koa le 4e catégorie zay tsy adinika anareo ary tena maro be isaorana anareo satria ianareo no hery de ny pomba sy ny mpanaraka ary ny manome vavaka sy fitiavana be de be ho anay ao anatin'izao tolona iraisana zao. Ka de misaotra anareo anty 4e catégorie ty satria ianareo sady miara-manohitra aminay no manome ihany koa énergie, bonne énergie ho atsika rehetrarehetra manoloana an'izany rehetrarehetra zany satria tsy mora ny miady amin'ireo hoe draindrainao adray inona zany fa rehefa jerevanao le hoe avait compte faux et avait compte vont four na avait compte avec 47 amis izy samy izany zany s'ajouter amis ao na ohatra hoe izy tenany manana 30 40 compte de izany manao ami any tenany de izany avy eo mamaly ny tenany eo izareo ihany no se tromper amin'izany satria tsy mila manao follower artificiel ohatr'izany lasa ohatrany hoe mieritreritra izy hoe be de be zareo nefa nisy ka olona folo antsika tsy teny hoe folo izy mety hoe olona 100 izy nefa nisy mieritreritra ny tenany hoe 100 isika nefany ny zavatra takitsika nanomboka 2018 fifidianana madio tantandalana ady amin'ny kolikoly atsaharo amin'izay ny kolikoly sy ny impunité depuis 2016 ny taky an'izany de aty aoriana tsapatsika rehetrarehetra fa zany kolikoly zany izany ina moa ty fifidianana tsy manjary sy fifidianana tsy mandeha amin'izay laoniny mitanila zany no mahatonga atsika manana mpitondra tsy manjary ohatran'io de izay mahatonga ny jirama atao tantely afadrakotra tsy afaka miasa intsony ohatran'io de toizatsika zany le famakina le taratasy ato iza daholo ny il s'agit notamment de Dame Fanny Suernève, Dame Cynthia Randriamblolona, Sœur Marco Randrianis, Sœur Antelme Ramparany anankiray tsy tononiko fa reny tsy important sady tsy tena mpanohitra reny fa izy raha miaro any bitro aza atao bitro ny bitro. D'autre part reo olona reo zany bête noire ny fanjakana zany hoe manelingelina anazy ny zavatra teneniko zavatra teneniny Cynthia zavatra teneniny Marco zavatra teneniny Antelme mandrepakany olona firy 1 2 3 4 olona efatra ange zay de zay zany mahatonga ny andro rajoela miteny olona tsy ampy 20 akory ange no manakorotana anay eo manakorotana Saimbahoaka eo ko maninona ianao tongatra ty amin'ny 12 000 km mihitsy ianao mandeha mitaky hoe reo olona tsy ampy 20 reo mba andray sy fepetra non ireo dia olona mampiseho ny opinion politique any maneho ny hevitrany manentana ny vahoaka misensibiliser ny vahoaka ary miteny ny vahoaka izay tokony ho fantany izay tokony ho ataony ary izay information izay azonay avy ety alavitra satria ianareo akaikeo indraindray tsy mahita ny information azonay avy ety alavitra ty de hoe andana mody fatatsika tsara nefany dikan'le hoe andana mody tsy hoe ande ina moa ty tsy hoe ande anotrina le etsika GNZ any Madagasikara na iaraka itolona miaraka mpanoitra any Madagasikara fa tonga de tadiavina ho muselena ho idina ho tapenambava ohatran'ireo nahazo an'ireo conseiller Clémence Asbaba ireo ihany koa tsy atompoko pas par ici tsy azonao tapenambava izahay tsy azonao muselena izahay miezaka tsy mandika lalàna izahay na de mieritreritra anareo hoe zany teniteny foana mandika lalàna tsy tompoko fantatro ny zavatra teneniko fantatro ny zavatra soratako fantatro ny zavatra nataoko ary isika rehetra mila mitandrina aza mora eti-po za Fanny Suernève dia Fanny Suernève depuis nafantaranareo anahy depuis 2016 miady amin'ny tsirariny miady amin'ny injustice je ne mâche pas mes mots et je ne supporte pas l'injustice et je dis tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas
zay za zay ary ny zavatra tsy ekeko te zao tsy ekeko ny hotapenam-bava. Il faudrait d'abord que Dieu m'enlève la langue pour que je m'arrête de parler. Azonareo zany rehefa ataon'Andriamanitra mona vavako zay vao mangina tsy miteny tsony fa raha mbola misy zavatra azoko tenenina ka tokony ho teneniko ampahery anentana anome anareo hoe inona ny farisiana tokony ho azo ny vahoaka malagasy dia tsy angina satria fantatro fa zava-dehibe zany fantatro hoe ny ao anatin'ny zavatra tenenina ane no misy ny hery fa raha ohatra tsika ka andeha anao baiko mona sy gesta ino moa filazandreny gesta les mots inona no fantatreo si on ne fait pas de bruit si on ne dit rien iza ny aheno antsika eo iza no aheno antsika eo donc zao no teneniko anareo mbola manampy izy ato io zany zavatra voalohany nangatahany zareo dia nangataka koa izy hoe deuxième chose très importante hony ary prioritaire ao anazy. D'autre part, le suivi demeurait sans suite du dossier complet de demande d'extradition de Madame Ernest Fanirchou, transmis depuis 2021 par les autorités malgaches et discuté lors d'échanges au plus haut niveau entre les chefs d'État des deux pays. Tiatupko. Si afaka anaovanao demande d'extradition zany olona exilé politique na statut de réfugié zany. Zay mahatonga an'le izy hoe statut de réfugié politique tonga dia raha vao resaka politika no iantsonao hoe mba hoe taty olona io fa manelingelanay dia tonga dia fin de non recevoir zany hoe mbola tsy te anao anazy mbola tsy te anao hoe tsy te handa anazy hoe ina moa zany filazana zany le tonga dia mahazo ny fandavana be tsisy any zareo fa mody arirariran'ny la France hoe oui eny oui voray vao le izy fa ho hitantsika eo oui fa lefa tsy tilo Paul Rafanoarana nefa nizy koa tsy manome amin'ny Paul Rafanoarana fa name amin'ny Paul Rafanoarana izy tsy nitovy mihitsy zay satria Paul Rafanoarana tsy exilé politique any amin'ny zareo fa olona détenu arbitrairement any Madagascar olona détenu ary torturé arbitrairement any Madagascar fa izahay tsy détenu anty nous ne sommes pas prisonniers de guerre ary sorana la France raha zay zavatra tsy misy torture na morale na physique na ina mahazo anay donc isorana anazy zay fa iverina ato amin'ny taratasy tsikitsika. Par ailleurs, Dame Fanirchou persiste depuis le sol français à diffuser des discours de haine visant spécifiquement les forces de l'ordre malagasy et incitant à la désobéissance civile et à la destruction de biens d'autrui. Andraso aloha zany teny ary afaka jerena zany aza manapotika fananam-bahoaka isika miantso ny tafika malagasy hiaro ny vahoaka sy ny fananany miaro ny vahoaka malagasy anao andro masom-pikon'olona inona amin'izay zany le pièce justificative anentiny zareo rehefa jerena le pièce justificative dia le poste ataoko amin'ny teny gasy ataony zareo traduction Facebook amin'ny teny frantsay dia traduction tsisy mandeha amin'izay loany no entiny any na ny olona mahay teny frantsay na mahay teny gasy tsy malalo inona ty zavatra lazainy ty dika an'izay dia zao tsika malala tsara fa atahoran'ny zareo ny zavatra teneniko atahoran'ny zareo ny zavatra teneninay za Cynthia Antelme izako miaramara mba tsy nataony tao anatiny tao Marco atahorany any dia ozy izy hoe ataovy zay ampanginandreo fa tsy possible zany dia mangataka zany zareo hoe une telle inertie dans un contexte de tension sociale inquiétante et de menaces directes contre l'ordre public fragilise la confiance et contredit l'esprit de coopération que la France affirme entretenir avec Madagascar. Odi.
ny atteinte direct à l'ordre public amin'ny tranga ao Madagasikara tompoko dia ny gendarme sy ny milisindra vatomanga izay mamela malalaka an'ireo mpandroba ary manampy tanteraka an'ireo mpandroba androba ny fananany malagasy ka ahoana no avadika any amin'ny la France indray ny rihatra lazaina fa hoe tsy mandray andraikitra amin'izany hono la France dia lasa mampanahirana ny fiaraha-miasany amin'ny Madagasikara ohatra Rajoelina indray zany eto zany hoe le fitondrany Rajoelina zay manao an'izay le toko hoe mamiantso polisy indray no miteny hoe izy manakorotana Madagasikara, izy manakorotana ny voaka malagasy, izy ny problème ny voaka malagasy, izy ny tsy mavita ny asany amin'ny fitondranany Madagasikara, dia izy indray no menace an'ny la France lasa fragiliser le fiarahantsika miasa. Donc mialatsiny fa la France tsy manana an'izay position zay ary tsisy raha la France anao zany régler un problème anao amin'ny délestage sy amin'ny rano ary efa fantatsika fa tsy régler io satria ny kolikoly sy ny contrat léonin zay ny fanaovany amin'ireo fournisseur en jirama, ny fanaovana tantely afadraikitra ny jirama, ny mauvaise gouvernance ataon'ny gouvernement Rajoelina zany rehetrarehetra zany no mahatonga an'io jiro sy rano tapaka io. Ny dikan'izay tsy solution jiro sy rano tapaka io fa ny solution amin'io dia miala Andry Rajoelina, miala ny gouvernement Antsay Christian, miala i bombiny so dia mieritreritra hoe raha miala Rajoelina Antsay Christian dia izy ny tondra eo miala ho an'ireo iverenako ho an'ireo zanatsika ataoko hoe zanatsika satria mitovy taona amin'ny zanako ireo génération Z ireo milaza hoe tsy mila mpanao politika orakizya ny atao hoe politika dia fitantanana firenena fa tsy hoe fanoherana olona eo amin'ny fitondrana. Ny politika dia fandraisana andraikitra hitondra firenena fa tsy hoe fanakanana fitondrana. Ny filazana zany izahay tsy mila mpanao politika ary izay tsy manao politika dia diso ny conception anareo mialatsiny raha miteny an'izany fa satria le fait de dire hoe tsy ekenay ny fatapahan-jiro sy ny tsy fisina rano, tsy ekenay ny fitifirana an'ireo vahoaka izay mitaky ara-dalàna efa politika zany satria fandraisana andraikitra zava-dehibe eo amin'ny firenena zany ataonareo zany ary izahay dia makahery anareo mi-encourager anareo hoe il est temps, c'est le moment hitsangana zany jeunesse malgache zany fotoana izao hijoroany ny malagasy tanora rehetra fa tsy ny tanora ihany ny ray aman-dreninareo sy ny lehibe an'ireo ray aman-dreninareo izay mbola velonaina rehetra malagasy dia miara mijoro daholo ary miady ho an'ny taranaka, miady ho an'izao zava-misy zao satria tsika tsy firenena mahantra tsika, tsy vahoaka mahantra tsika fa vahoaka nampahantraina, tsy vahoaka fadiranovan'ny tsika fa ny mpitondra tsika no mahatonga an'izao fadiranovanao amin'ny firenena zao ka na jiro sy rano raha tsisy, na ny lalana rapotika, na ny fiainana tsy mandeha amin'izay laoniny. Dikan'izay tsy adinareo rery io, aditsika rehetrarehetra io, kaozitsika rehetrarehetra io ary ny olombelona rehetrarehetra ao a Madagasikara sy eran'izao tontolo izao rehefa mbola malagasy dia mila miara-mitolona ary atsona miara-mitolona miaraka amintsika rehetrarehetra ao anatin'io. Zay zany ny afatra tiako tenenina amin'ireo tanora ao anatin'izany Gen Z zany fa tsy ny tanora anatin'ny Gen Z ihany, ny mpianatra, ny syndicaliste, ny olona rehetrarehetra dia miara-mirona isika mitaky ny fiovana ao Madagasikara satria tsy mahavaolana ny mpitondra. Dikan'izay dia miala rehefa tsy mahavita, ny tokony angatana zany zao dia ny empêchement définitif de Andry Rajoelina. Efa nisy empêchement de fait vacant nandritry ny 48 heures ny fitondrany Andry Rajoelina tamin'izy tsy teo iny, tsy nisy fitsarana, tsy nisy fanjakana tao Madagasikara nandritry ny 48 heures. Nidiny aéroport
nisy vacances de poste atao Madagasikara fa avy eo izy nody malaky fa natahotra fa raha elaely ny teo de nisy nandray le fitondrana de niditra en 4 minutes atsika tamin'ny avion izy de laza hoe so enfin bref tsy mahavaolana izy ary tsy avaolana fa de toizatsika ny tolona rapitso alatsinainy miara amin'ny tolona daholo naiza ny ao a Madagasikara ny aty a France ny any États-Unis ny any Canada ny any La Réunion partout zay afaka mitolona eo Facebook de mitolona eo Facebook zay afaka mitolona eny akanja de mitolona eny akanja zay afaka manao partage massif manao mandefa ny mpanao gazety internationaux de manao an'izany zay ara fa misaotra indrindra de mbola maka herantsika rehetrarehetra tsy maintsy mandresy ny tolom-bahoaka zay no resakitsika tsy maintsy mandresy ny tolom-bahoaka